Isan'ny olana amin'ny famokarana ho an'ny tantsaha ao amin'ny commune Alakamisy Anativato. Ny tsy mbola fato mombana ny lakandrano Ambatobe izay mamatsy tanimbary any hektara maro. Tototry ny fasika avokoa mantsy ny lakandrano izay mirefy 7 kilometatra. Manampitrotraka ny fahasairana ny tantsaha izay mivelona amin'ny fambolena ny tsy fahavitan'ny lakandrano. Tamitsy zany le olona fa hoe tena sahirana ny fiveloman'ny olona ty sarakatsaha tena maivana tena maivana 3 arivo isan'andro zany ny sarakatsaha dia inona zany mbola hoe ozarana ndray anaovana le tatsoroka amin'ny gazoala sy ny karazany dia hoe maivana be. Efa misy ny fanampiana nataon'ireo zanakampialezana sy ny fikambanana miray eto Anjanapara saingy tsy naharaka ny fanarenana izany noho tsy fampiny solika entina ampiodinana ny fitaovana. Efa nisy moa ny fangatahana fanampiana tamin'ny fitondram-panjakana taorin'izay ary nivaly izany tamin'ny alalan'ny fanoloran'ny faritra vakinankaratra solika 500 litatra ampiodinana ny fiara na ny engin anamboarana ny lakandrano. Noho ny zava-misy dia tsy tena naharaka ny latsakemboka. Manarak'izay nefa dia niato foana ny asa izay natao noho ny tsy fahampian'ny solika. Anatin'ny 3 volana zany dia atao hoe niato foana ny asa tsy afaka tena zotra nefa tokony efa nahavitana ny asa manontolo. Izao misy fotoana nanaovana antso. Eto izay dia ampifaliana no ilazanay fa nanolotra gazoala 500 litatra ny gouvernoran'ny faritra vakinankaratra. Fanay manohy ny asa izay efa natao. Tonga dia manohy satria mbola ao antoerana mihitsy ny pelina mekanika ary tena eo am-perinasa. Mbola manao antso ao amin'ireo malalantanana hatrany fa ny mponina amin'ny fanatanterahana ity asa ity.